Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia malagasy miisa efatrala no ezana azo fitsaboana mamaimpona avy amin'ireo mpitsabo Antsitrapo Merci Chips no tanterahina androany teny amin'ny lampam-panjakana Mahazorivo ary ny fanaovan-tsony fanitaram-piarah-miasa ny sambo Merci Chips sy ny fanjakana malagasy nitohy hatramin'ny taona 17 izany raha toka ny volana Jolay 14 no tokony fahataperan'ny fifanarahana. Efa eritaona ny tonga nanatanteraka fitsaboana sy fandidiana mamaimpona teto Madagasikara ny sambo Merci Chips. Nosy ny avy androany teny amin'ny lampam-panjakana Mahazorivo ny fifanarahana fanitaram-piarah-miasa eo amin'ireo mpitsabo Antsitrapo izay nisoloan'ny Freedom from Fistule Foundation tena sy ny fitondram-panjakana malagasy. Mahatratra efatrala ny malagasy ezahana azo tombontsoa amin'ny fitsaboana sy fandidiana mamaimpona mandritra ny fandalovan'ireto mpitsabo eto Madagasikara ireto. Amin'ireo olona efatralina ny 703 azo fandidiana mamaimpona ary ny 403 azo fitsaboana mba hanatsarana amin'ny fahasalaman'ny malagasy. Rahantsika mahalala moa zay fa efa nisy taona ray ny tongavan'ny Merci Chips ary ny zavatra nisony avy androany moa dia fanitarana ny asa ary hitatsika fa vitany tamin'ny voalohany fanitarina izy io hatramin'ny volana Jolay 12 ary mbola nitarina ndray mandeha koa hatrany amin'ny 17 sy 12 aza adinontsika fa ny tombotsoa azo amin'izany dia rahantsika mahalala fa betsaka misy karazana fito valo sivy aza raha azo lazaina ny zavatra fitsaboana ataon'ny Merci Chips tombotsoa antsika izany ary zany zavatra zany moa dia manamarika fa mitohy ny politika ny fahasalamam-bahoaka izay apetraky ny filoham-pirenena. Sy adinontsika tsara fa raha nametraka ny paikady natao dinasa ny filoham-pirenena dia voasorotra ao anatin'izany ny mikasika ny olombelona, ny maha olona ny olona, zany hoe ny capital humain. Ary izany dia miresaka ny hoe fahazahoana fidirana malalaka any amin'ny fahasalamana, fampianarana ary ny fisotroana rano madio ary ny fahasalamana sy adirany fahadiovana sy ny fidiovana. Zany rehetra izany zany dia manaprofo fa ny ministeran'ny fahasalamana izay nanankinana ny anjara andraikitra amin'izany fahasalamam-bahoaka zany dia nanao nasany tsy ela zay raha tadiditsika tsara dia nisy ny atelier fametrahana tanteraka ny couverture sanitaire universelle fahasalamana ho an'ny daolobe teto Madagasikara. Ary izany rehetra izany koa dia iraisantsika amin'ny firenena mikambana satria politika napetraky ny firenena mikambana zany zay tohizany firenena malagasy ary andraisantsika anjara ho fanasoavana ny fahasalamany vahoaka rehetra tsy akanavaka. Efa maro ireo malagasy nahazo tombontsoa amin'ny asa soa tanterahan'ireto mpitsabo tsara sitrapo ireto. Nanomboka ny nahatongavan'ity sambo Merci Chips ity tany Toamasina ny taona 2012 dia efa nahatratra 10 ireo olona nahazo fandidiana mamaimpona.